Fiarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sary azo avy amin'ny zana-bola anaraka ny hitantsika amin'ny sary izao ny fisiany reto raha ho nato atsimo antsinana Madagasikara no anisany manome vana ny tandrifin-drahona ho an'ny ilany antsinanany voatany ny atany antsinanany nosy ihany koa ary mety mitatra hatrany amin'ny ilany voany andrefany nosy izay amin'ny takariva ny saika ahitana an'izay ary tao anatin'ny telo andro dia saika mbola mpahatoerana hatrany aloha zany izay volonandro izay zany hoe ny maraina aloha dia mety mizavona no mpahatoerana ho an'ny avoatany fa ny tolakandro mety hitrangana tandrifin-drahona mitsitokotoko ho an'ny avoatany sy ny morontsiraka atsinanany nosy iny raha ny maripana ihany koa dia mbola mijanona mafanafana hatrany aloha ny andro amin'ny ankapobeny atao anatin'ny roa andro avy fa any amin'ny sabotsy any hoany no mety misy fidinana ny maripana indrindra ho an'ny tapany atsimo nosy ary mitatra tsikelikely amin'ny faritra sasany amin'ny voatany izany ho an'ny rapisy maraina ary misy hatrany zavitany ho an'ny atitany Madagasikara sy ny any amin'ny atitany atsinanany nosy iray manontolo iny mety isy ny tandrifin-drahona mandalo ho an'ny faritra vatovavy sy ny any amin'ny tapany atsimo amin'ny faritra atsinanana eo ihany koa zay ho an'ny faritra Ambatsoa sy ny distrikany Antala ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro na ny masoandro ny batoerana ho an'ny rapisy tolakandro misy hatrany ny tandrifin-drahona mitsitokotoko ho ana faritra sasany na toerana sasany amin'ny morontsiraka atsinanany nosy saika voagasika an'izay manomboka ny Antala ka hatrany amin'ny distrikany Taolanaro mety mitatra ho an'ny tapany atsimo amin'ny faritra Alaotra Mangoro sy ny any amin'ny faritra Bongolava ny ilany andrefany tasy izay tandrifin-drahona izay amin'ny alina eo ihany koa ny tandrifin-drahona mitsitokotoko ho an'ny morontsiraka ny faritra Sofia sy ny any amin'ny faritra Idiana ho an'ny tapakandro hariva ihany koa no hitrangana izay moa zany ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro ho an'ny maripana voavinavina dia manodidina ny 1.20 ka hatramin'ny 4.20 ny ambany indrindra ho an'ny voatany ary tombanana mbola mijanona hatrany amin'ny 20 degré celsius kosa ny ambony indrindra raha ho an'ny voatany hatrany ho an'ny morontsiraka kosa indray 20 ka hatramin'ny 2.30 degré celsius ho an'ny morontsiraka atsinanana ary 3.30 ka hatramin'ny 4.30 degré celsius kosa ny any amin'ny tapany andrefany Madagasikara ny toetry ny andro ho an'ny zoma kosa indray mbola mety misy hatrany ny zavona vao maraina ho an'ny voatany fa ny tapakandro hariva no misy ny tandrifin-drahona mitoetra any amin'ny faritra Diana, Sofia, Sava, ny faritra Ambatsoa eny amin'ny faritra Analanjorofo ho an'ny ilany atsinanany atitany Madagasikara kosa indray dia mety isy ny tandrifin-drahona mitsitokotoko amin'ny alina fa amin'ny ankapobeny aloha dia maina ny atoandro raha ny ilany andrefany nosy kosa indray amin'ny ankapobeny dia maina tanteraka aloha ny andro eny amin'ny tapany atsimo no mety isy ny rahona mandalo amin'ny takariva anoany ny maripana voavinavina amin'izay andron'ny zoma izay dia mbola tsy misy fivana firy aloha zany ho an'ny voatany 7.20 ka hatramin'ny 20.20 ny morontsiraka ihany koa torak'izay 30 ka hatramin'ny 2.30 degré celsius ary mbola mafana tanteraka hatrany ny andro any amin'ny ilany andrefana misy mahatratra hatrany amin'ny 7.30 degré celsius ny maripana voavinavina ny sabotsy kosa indray ary amaranantsika azy mbola mety isy hatrany aloha ny zavona maraina ho an'ny voatany ny atoandro kosa dia maina tanteraka misy kosa ny orana tandrifin-drahona na orana malefaka indraindray zay ho hitantsika any amin'ny faritra atsimo atsinanana ny morontsiraka ny faritra nosy ary mety azo an'izay ihany koa ny tapany atsinanana amin'ny faritra Androy ho an'ny tendrony avaratry Madagasikara kosa indray mandraona ny andro any amin'ny faritra Sofia sy Diana mety andraona ihany koa amin'ny takariva ho an'ny ilany atsinanany faritra Vakinankaratra, Mahatsiatra ambony ary ny faritra Vatovavy sy Fitovinany ny ambiny kosa dia ny masoandro hatrany aloha no saika hivatoerana raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny sabotsy izay manomboka ahitana fidinana ny maripana hitantsika any amin'ny faritra Mahatsiatra ambony 4.20 degré celsius ary tombanana midina 20 degré celsius kosa ho an'ny faritra nosy ny ambiny kosa tsy dia misy fivana goavana andrasana 30 ka hatramin'ny 2.30 ho an'ny morontsiraka voany atsinanana sy avaratra atsinanany nosy ary 2.30 ka hatramin'ny 4.30 degré celsius kosa izany any amin'ny tapany andrefany Madagasikara izay ny meteo tamin'ny tian'io ty ary rapisy lay fotoana manaraka be ny moto